Anisan'ny toerana iray andalovan'ny pandemia eto Madagasikara iazo ny firenena maro toy ny Afrika sy ny ao Azia, ny ao amina Eropia ao nefa dia izao niaran'ny ahitran'ny goavana izao ny tao an-toerana misy fiantraikany goavana eo amin'ny fifamezivezena ao an-toerana izany ahitran'izany raha ny fanazavana azo hatrany. Vola Ravoafy Stefana Razafimandemy. Zotra-piaramanidina 5 isan-kerinandro izay samy sahan'ny sidina Kenya Airways no mampitohy Antananarivo sy Nairobi, Kenya. Ary mpandeha manodidina ny 10 isan-kerinandro no miaika eto Madagasikara makany amin'ity firenena ity. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny agence de voyage eto Andrenivohitra, tsy nisy fiantraikany mivantana amin'ny fivezivezena makany amin'ity firenena ity ny famaizana seranam-piaramanidina tao Nairobi. Mitohy ary misy hatrany ny sidina izay mampifandray an'i Madagasikara sy Kenya na dia nisy aza ny vona goavana izay nitranga tao amin'ny seranam-piaramanidina Nairobi. Le vol misy ihany efa niantson'ny responsable atao amin'ny Rogers Aviation zay fa le vol zany misy fa tsy ao amin'ny aéroport intsony fa misy aéroport anankiray misokatra misolo an'izy iny fa le aéroport anankiray izay aloha zany tsy hitovy amin'ny aéroport ohatran'le may teo mihitsy dia miolona amin'le zava-misy ao zany aloha hiassurena an'le vol zay hatramin'izao aloha tsy misy fa raha misy ihany tsy maintsy mampalaza ihany zareo ao amin'ny Kenya Airways fa hatreto aloha zany mbola mandeha ny vol tsisy ninona mihitsy. Ny atoandro teo tamin'ny 12 ora sy 27 minitra dia mbola nisy ny zotra-piaramanidina mihazo an'i Kenya izay niainga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato.